Roa alina mahery ireo nisitraka ny ankonana miariny ho an'ny Tedy Tomasina izay tetikasa ny fitondram-panjakana ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Fandaovam-bola farany nanomezana 5 alina isam-bolana ho an'ireo olona notsongaina fa sahirana vokatry ny fisian'ny valinaretina Covid-19. Fandaovam-bola farany amin'ireo fandaovam-bola enina tamin'ny ity tetikasa ankonana miariny ity. Raha Tedy Tomasina manokana zany dia eo ampisitraka 2 alina ny mahery kely eo ny nahazo an'izany tetikasa panjakana anohanina an'ireo mpiarabelona taorianan'ny valinaretina Covid-19 iny amin'ity ankonana miariny ity. Ataon'ny fidy eny anivon'ireo ankonana tsirairay ny fampitaina any amin'izareo ny fahaiza-manao momba fanaovana tahiry, ny fampiasana ny vola ozy izy amin'ny teny frantsay hoe épargne sy resaka crédit dia misy zany tantsoroka atao ahafahan'zareo ny tahiry sy mampiasa ny vola tahiry amadiana azy ho lasa endrika fiariana sy fitadiavam-bola maharitra ahafahan'ny velona, ahafahan'ny traka, ahafahan'ny joro amin'ny fiainana. Hatrany am-boalohany najaina avokoa ireo fepetra rehetra notakiana ara-pahasalamana. Verification zay identification zay zay mandeha ny paiement QR code anaovana ny paiement io scanne fotsiny zany ampiasaina eto mba hialana amin'le hoe misy fifandraisana be dia be, hialana amin'le mba hitandrovana ny Covid-19 dia tsy natao mihitsy zany nahakely ny fifandraisana dia amenana azy ny volany avy eo. Nampiavaka ity tetikasa ity ny fisian'ireo tohana sy tantsoroka, ny fampitana ny fahaiza-manao amin'ny loha hevitra maro iankina ny fivoarana isan-tokantrano sy ny mpiara-monina iray manontolo.